tena tsipinao izay niniko tsy ore totsapako eto anio ny famarinany ny tolotolodrao tsy nataitra traminy izay de fantatro eto anio ilanjany atraminy izay tsy nisy naharotodray satria anao teo foana teo nanilako ny hevitrao fa na inona fitrangany ianao efa napetraka nefizao totapoka fona nilauzanao amo takiteny nipenipenina ny foko irery fa teo ianao fantany fa ilainy nefisianao tsy noalaliny quatrizay satria nataoko efizay ny lalana ny mety hoevidrao tsy voeveriky satria tamenany fitiavantenako nefizao totapoka fona nilauzanao amo takiteny nipenipenina ny foko irery fa teo ianao fantany fa ilainy ka mamelay raha misy fietsiko indraindray mampisy alahelo ao amponao mamelay eloina tsy mendrika fizao tsy feno ratsy eo Ny tiako rehetra iry any Santaran'ny Popy ny fiarahana tamin'ny tian'io ty teto anatin'ny fandanana Colisson TV. Raha mahavaly Arsoa José
Elianta zay ny tena anaran'ny popy a efa ela ny lomana atao anatin'ny tontolon'ny sehatra ny zavakanto sy ny mozika satria raha ny raibeany dia anisan'ireny mpilalao teatra manany maizy azy tamin'izany fotoana izany a ny rainy dia mpitendry mozika ihany koa tao anatin'ny tarika Aorira Tsimbazafy a ary Andriambavilandra dia efa nanao feo lafika tao amin'ny voahirana hita ihany koa niaraka tamin'ny jila maro ny sehatra efa nahitana ny popy betsaka ihany koa ny zavatra ny mba azonao fitinao anatin'ny banky tokana avy hoe nanahoana ny zavaniseho raha anao jery totika kely vetivetsika ohatra ny fiainana rehetra misy ny ambony dia misy ny ambany misy ny mahafinaritra dia misy ny mampalahelo fa mampianatra aloha izy indrindraindrindra be dia be zany ny zavatra ny anarako tao anatin'ny fotoana nanomboako ny hira hatramin'izao na ny toetra na fifandraisana amin'olona be dia be zavatra tsy voafaritra tsy nieritreretina hoe raha hira dia mihira fa ao anatin'izay misy zavatra be dia be miodikodina dia taona nahafantarako zavatra be dia be fa album 5 zay navoakanao tao anatin'izay taona maro izay verina kely ny Andoharano ihany tsika i Andriambavilanitra ihany koa dia anisan'ilay tovovavy ny taingy tamboho lalao miaraka amin'ny gitara sy ny mozika mba tantarao indray ny revirevy teny Andoharano teny tamin'izany fotoana izany izany hoe ny ankizy niarany lalao tamiko no mitaingy tamboho fa za tsy tafakatra zany ianao zany le ty ambany za eo ambany raha ny tena marina fianakaviana zany zay iray tanàna dia ireo zanak'olo mpiralahy zanak'olo mpianada amin'ny ao an-trano teo akaiky teo daholo ihany dia ireo tovolahy rehetrarehetra nitovitovy taona tamiko no niaraka mitendritendry eo dia za le asendry zareo mihira foana zay zany ny atomboako tena hoe niara-ny hirahira tamin'ny ankizy teo an-tanàna teo ilona le hirahira firahirainareo ta Tú
manahoana indray ny aingam-panahy-popo rehefa mamorona vaiza le aingam-panahy hoe ohatra zao no tiako hitondrana an'ity iry ity. Miainga amin'le feokira foana aloha le izy. Dia feokira moa avy aminay avy any. Dia matetika izay roa miresaka hoe izany zao ohatrany hoe tokony hira tokony izao no tantarainao anatiny. Dia raha vao hita izay dia ny aingam-panahy indray tena tonga dia avany. Dia ampidininy dia manoratra aingam-panahy. Dia avy eo misy olona tonga dia mandray an'iny. Dia ankoatran'izay tsy maintsy misy hoe misy zavatra harindra kely ohatra hoe tisy ty ampiarahana. Dia zavatra tonga dia ohatrany hoe mahafinaritra izay izy raha bangona. Ao an-trano fotsiny mihirahira. Iran'iza ohatra? Izay hira lefalefa koa dia efa hirairaina arahany eo. Izany hoe hira tiako ihany aloha izany no averiko dia arahako. Tsy mahay makatahaka loatra. Murakai uyanao ni
Covid ny tena mipetraka le anaram-bositra. anarana kozinako izy io dia izany efa no nitaizany zaza io tamin'ny mbola kely dia rehefa hita namako za le mitaiza azy mitondra azy mandehandeha foana dia hoe ary mitovinareo roa izany dia nataony akizy hoe popo kely sy popo be zay roa tamin'izany dia noho ny hira dia nitazomiko le anarana zay. Manahoana zany mpivady miara-miasa eo amin'ny sehatry ny zavakanto zany? Oay danse be mihitsy eo amin'inona ny tena danse? eo amin'le fiarah-miasa zany a tena danse be mihitsy nle izy mahafinaritra dia rehefa tonga ny feokira dia tonga dia arosoko anazy io ny feokira dia apetrao ny toniny mijanona kely 7 minitra tsy nisy njahatra hita amin'izao fotoana izao a dia fiovan'ny popy amin'ny resaka fiantsehatra anisan'izany ny fitafy a inona natonga an'izay somary fiovana loko kely zay a? Le natonga ny fiovana aloha nisy zavatra fantatra, ny zavatra nampitaina zany nampianarana dia nahafantatra zavatra zay le fiverenana amin'ny Jehova, tena fiverenana ara-baiboly zay le natonga izao fiovana izao. alefa sofoana ny iranay amin'ny andro atoandro hoe zay le lalana. mazava zay ka zay moa zany niararotana rehefa mandalo tahaka izao atao anatin'ny kolisy a. Eny are toy izy tsika nresaka rehefa aveo fa alolo ny asiana vazo ohatra.
mijoro eto aho izao any izao mba hanambara fa tsara ianao fa raha zah izao inonambo eto anatrehanao nefa tsy aiko nyangina ameniza fantatro eto fizao milaziza tsy nony saiko aminima olonay fanomenao tombonao hafako mizovindray anambarako ny hatsaram-ponao tsy mbola niova ny toky zay nomenao anay fa izahay no minia tsy hainao ny teninao nefa ianao hatrizay no tsy mbola nametakay ianao no marina indraindray
ny fidiana